ampifaliana riavana malala no miaona toy izao nazoantsika miain'ny tenin'andriamanitra mahafantatra ny sitrapon'andriamanitra indrindra ny ataon'i Jesosy Kristy antsika io ny amofinaina ame ny tompo antsika koa dia miaraba antsika riavana ianareo zay voantso ho an'i Jesosy Kristy maran'andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo amen. Alarobia 20 aogositra 2024 ibanjinantsika aloha hevitra manao hoe manamasina ny tenany ny mpino. Andeha riavana idera sy ankalaza me voninahitrin'Andriamanitra isika. Anahatranao ary Andriamanitra mpanjako sy ankalaza narinao mandrakizay dory. Ankalazanao isan'andro aho sy idera narinao mandrakizay dory. Lehibe Jehovah ka tokony iderana indrindra ary saky ny saina amin'ny fahalebiazana. Taranaka rehetra samy idera ny asanao amin'izay mandimby azy sy anambara ny asanao lehibe. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra, Andriamanitra fitiavana anao ka manohana anay satria mahay sy mahalala ny zavatra rehetra. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra sy narinao masina izay. Mahatsiaro ny tenanay izay Tompo fa tsy tanteraka mandika ny sitraponao. Tompo, lehibe tokoa ny fahamasinanao tsy takatry ny sainay. Koa manatinao mpanetreteny izay, manondrika ny lohanay, mamindrafo aminay, mamela ny helikay no niavitra nentin'i Jesosy teo amin'ny asijaliana ho anay. Hamaky sehan'ny mofinaina izay Jesosy, dia tario amin'ny fananao masina, mba hamantarana ny sitraponao, aoka hitombo ny finoanay anao, lay masina. Anaran'i Jesosy Kristy tombo sy mamonjy anay, nanaovanay sy angatanay izany mivavaka izany. Amen. Ny mofinainao antsika amin'ny teny ity-riavana dia hitanao amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Jaona 7:10, ny andininy 4 ka hatramin'ny 7:20. Mivaky toy izao anaran'i Jesosy. Nasehoko tamin'ny olona izay nomenao ahy avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao. Anao renika nomenao ahy ary notandrema ny teninao. Fantany ankehitriny fa avy taminao izay rehetra efa nomenao ahy. Fa ny teny izay nomenao ahy dia nomeko azy kosa ary noraisiny ka fantany marina tokoa fa avy taminao aho. Ary nino izy fa ianao naneraka ahy. Izao mangataka ho azy, tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho, fa ho an'izay nomenao ahy satria anao izy. Ary izay ahy rehetra dia anao,
ary zay anao dia ahy. Ary rehefa ankalazana ao aminy aho, ary tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho, fa izy reto no eto amin'izao tontolo izao, ary izao mankany aminao. Ray masino, tehirizy ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy, mba ho iray ihany izy tahaka ny maha-iray antsika. Raha mbola teto aminy aho, dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy, ary nitandremako izy ka tsy nisy very, afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany, mba tanteraka ny soratra masina. Fa ankehitriny akany aminao aho, ary izany teny izany lazaiko eto amin'izao tontolo izao, mba nanana ny fifaliako tanteraka ao aminy. Efa nomeko azy ny teninao, ary halan'izao tontolo izao izy satria tsy naman'izao tontolo izao, tahaka tsy naman'izao tontolo izao. Izao tsy nangataka aminao mba hampiala azy amin'izao tontolo izao, fa mba hiaro azy amin'ny ratsy. Tsy naman'izao tontolo izao izy, tahaka tsy naman'izao tontolo izao. Manamasinina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Tahaka nanoranao ahy ho amin'izao tontolo izao, no mba hanirako azy kosa ho amin'izao tontolo izao. Ary ho andreto nanamasinako ny tenako, mba namasinina ny fahamarinanao azy. Amen. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ray avana malala, ho aminao hatrany ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy ilay tonga monjy izao tontolo izao, hamonjy anao koa. Mifinaina ho antsika anio ny vakina tamintsika teo ny filazantsara akanjo toko 7:10, ny 9:enina ka hatramin'ny 7:10. Milaza ny amin'ny nataon'i Jesosy Kristy mivavaka ao amin'ny mpianany. Maneho fa tia ny mpianany Jesosy Kristy. Izany rehefa tia mpianany Jesosy Kristy. Mivavaka ao amin'ny mpianany Jesosy Kristy. Manatanteraka ny fanaovam-beloma ny mpianany Jesosy satria fanao mihitsy izany ho an'ny mpitarika ny vondrona iray rehefa andao hivondrona io izy noho ny antony misy. Mety raha mivavaka ho an'ny zanany no an'ny vondrona ilaozana izy mba hampahery azy fa tsy sanatria saramaina fotsiny. Nanao izany Mosesy rehefa andaony olona ka nivavaka sy nitsodrana azy ireo. Jesosy Kristy koa eto dia manatanteraka izany satria hisaraka amin'ny mpianatra izy, ka dia mampahery ny mpianatra izy ary koa mangataka ny arovana ny mpianana izy. Mangataka ny arovana ny mpianana izy. Voalohany ry havana, mangataka izy ny hiarovana azy ireo amin'ny alalan'ny heriny iray, ary tsy fiarovana ara-bako tena nefa ny nangatahany, toy ny hoe fiarovana amin'ny fahavalo ohatra, fa ny fiarovana ny fiombonana kosa. Azo ny antoka matsy fa isy amely ny mpiandry dia hiahaka ny odry, tia niombona trano matsy ny mpianany. Akoatr'izany mivavaka ao amin'ny mpianatra koa izy satria rehefa misaraka amin'ny mpianatra dia tsy maintsy hiaina sy velona eto amin'izao tontolo izao ihany. Kanefa io tontolo io dia mankahala azy ireo araka ny fanambarany fa ho alan'izao tontolo izao ireto mpianatra ireto. Koa tandondomony fankalan'izao tontolo izao sy ny famelezan'ny devoly ampiariary ny alehibe ny ara-tsim-panan'izao tontolo izao. Mivavaka koa izy mba hahamasina ny mpianatra, izany hoe ho voatokana ho an'Andriamanitra, ka na inona manjo azy dia efa an'Andriamanitra mandrakariva izy ireo. Ray izany ry havana, ho voninahitra Andriamanitra fa mivavaka ho aho, mivavaka ho anao Jesosy Kristy. Mivavaka isika. Tompo, saotra ny mofinaina nomenao anay izay mampafantatra fa mivavaka ho amin'ny mpianatra Jesosy Kristy noho ny fitiavany azy ary mangataka ny arovany azy ireo koa. Mivavaka aminao izay Tompo hametraka ny asa filazantsara ny fitiavanao anay, ny azakazaka masina tanterahan'ny fiangonana. Ankahitahinao ireo tompona andraikitra rehetra amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, manomboka any amin'ny filohan'ny FJKM, ireo brofo be, mpiandraikitra foibe, ireo mpiasa iombonana, ireo président sodala, ny sodapartanety, ny fitandremana misy ireo mpitandrina tsiraray, misy ireo kade, misy ireo evangelista, ireo mpitoro filazantsara sy ny mpino isam-batan'olona rehetra ao aminy. Mba handeha eo alohanao Andriamanitra, menao hery, menao fahasalamana, finoana matanjaka, fahaizana mijoro vavy benao ary fiarovana, hoety manateraka ny vina ny fiangonana. Ka toky sy hifampitsinjo amin'izay atao, isehon'ny voninahitra Andriamanitra amin'ny fanekena monjy izao tontolo izao ao amin'i Jesosy Kristy. Mivavaka aminao izay Jesosy, fotoana ametrahanay ireo marary am-pelantananao, mba ho sitraninao, anatsotra ny tananao tokoa ianao, ary hiasa mahery ny mivavakay, anasitrana ireo marary amin'ny fanantenanao aminao. Toa ny asa fitsaboana Jesosy, ampiarezy ireo azony manjo, vonjeo ny mareo sikola sy fasahirana. Tao ny fiazakazarea miasa mandrara amin'ny fianarana, amin'ny tokantrano, ny amin'ny fikasana. Ny vavakay dia toy aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, izay fanampianatra koa ny vavaka manao hoe: Ranay ao izay any an-danitra, ao
ho masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meo ny anio izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra marak'izay. Amen. Raiso fotoana ry avana lizodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Andriamanitra ny fiadanana izay mitondra an'i Jesosy Kristy tombontsika mpiandro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny ravanakena marak'izay. Izy anie tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony, ka hiaso anatinareo izay kasitrahany eo masina. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Teo n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.